Ivadika tanteraka ao anatin'ny pejiny toe-karena indray kosa isika efa laharana faefatra Madagasikara eo amin'ny tsenany AGOA ary mitentina 7.3 miliara dolara ny tsena azontsika tamin'ity taona ity raha toa ka 300 tapitrisa dolara izany talohan'ny taona 2024 izay kosa ny fanamby apetraka mifandraika amin'izay indrindra dia nisy ny atrikasa ho fanamorana ny fidirana sy fiatrehana izay tsena totosaina teo Akorondrano androany miaraka tamin'ireo mpiantsehatra ny Mamy Rasoanefo. Tavavirina amin'ny tsena iraisam-pirenena AGOA i Madagasikara taorian'ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenen'ny Etazonia ny volana Jona 2024. Laharana faha-efatra Madagasikara eo amin'ny sehatry ny tsenany AGOA tao anatin'ny herintaona izay nisy ny tsena izay. Izany hoe nandritra ny taona 2024. Mitetina 7.3 tapitrisa dolara ny vola izay nampidirin'i Madagasikara tany Etazonia tao anatin'izay herintaona izay. Mahakasika an'izay indrindra dia notanterahina androany ny atrikasa izay ahafahana manamora ny fanondranana entana avy aty Madagasikara makany Etazonia. Tonga eto an-toerana ny Africa Trade Up manampy ny firenena malagasy amin'ny fanondranana makany Etazonia izay. Efa ahitana fahasarotana amin'izao fotoana izao io sehatry ny fanondranana io. Ny atrikasa ity dia ahafahana manamora ny fanondrana Madagasikara entana makany Etazonia. Indrindra fa ireo orinasa madinika sanatsanana satria mahatsapy isika fa sarotsarotra no fanondranana fanaontsika andavanandro makany amin'ny firenena io dia ny Africa Trade Hub izay niasa any Kenya tonga eto manampy antsika hiatrika an'izay fagnatrehantsika an'izay fidiran'ny vokatra malagasy any amin'ny tsena amerikana izay. Araka ny voalaza teo dia ny fanondrana Madagasikara hatramin'izay verenantsika izay dia 7.3 tapitrisa dolara izay. Fa aza dia fa talohan'ny nidirantsika eto anatin'ny krizy dia efa tafakana tany amin'ny 300 tapitrisa dolara ny fanondranantsika nakany Etazonia. Ary izay ny tanjony morina amin'ity atrikasa ity ampiakatra an'izay vokatra manolontsika any Etazonia izay hatratra farafaratsiny izay fa taratsika talohan'ny taona 2024 izay. Tamin'ny taona lasa tamin'ny fivoriana tany Gabon dia hatramin'ny iverenana Madagasikara tao amin'ny sehatry ny AGOA indrindra fa amin'ny sehatry ny lamba sy ny akanjo dia efa tafakatra fa efatra Madagasikara ny fanondranana akanjo sy akora vita amin'ny lamba. Lavitra ny toerana ary lehibe ny tsena any Etazonia izay ho sarotra ny andrakotra io tsena lehibe io ho an'ny orinasa salantsalany sy madinika. Anisan'ny mbola sakana ho an'ny Madagasikara ihany koa ny tsy fahazarana ny teny anglisy. Ireo dia anisan'ny sakana ho an'izay sehatry ny tsena iraisam-pirenena izay avokoa. Anisan'ny sakana aloha zany dia ny falaviran'ny toerana anankiray izay ny abehan'ny tsena any izay tsy ho rakotry ny orinasa madinika salatsalana mihitsy. Dia eo ihany koa ny fitenenana fotsiny ary na fitenenana amin'ny teny anglisy izay tsy mahazaratsika loatra. Izany hoe izany dia anisan'ny mahasarotra ny fidirantsika any amin'ny tsena amerikana ary izay tavatrizay no hanampiany reto African Trade Hub reto ny mpandrara malagasy ahafahana miatrika moramora kokoa an'izay tsena izay. 300 tapitrisa dolara io no anjaran'ny Madagasikara isan-taona tao anatin'ny tsenany AGOA ny alohan'ny taona 2024. Io kosa no ezahina hatrarina amin'izao fiverenan'ny Madagasikara ao anatin'ny tsenany AGOA izao. Eto dia mipetraka ny fanamby. Fantatra kosa fa mbola manana tombo Madagasikara amin'izay sehatry ny fanondranana izay amin'ny resaka habatseranana satria mora kokoa ny manondrana sy miditra any amin'izy ireo raha toa ka lafo kokoa ny fampidirana ireo entana avy amin'izy ireo eto amintsika. Amin'ny taona 2024 dia hisy ny fifampirarahana izay ampitoviana ny haba mampiditra entana eto amintsika sy ny fanondranana any amin'izy ireo. 10 taona no ananan'i Madagasikara hiazakazahana ny tarana ny tsena eo amin'izay tsena iraisam-pirenena izay. Raha toa ka 5.90 isan-jato ny fanondranana makao Etazonia dia avy amin'ny tsena AGOA avokoa.